miarabatsika tapaka sy namana manaraka ny page Afakandro Kristiany tena koa tsy valampatra ela be moa zany fa misy fampatsiahivana kely izay makasika ny toedraraha misy eto amin'ny firenena moa indrindrandrindra ny firongatra ny resaka viol eto Madagascar. Hita fa lasa phénomène zay ngambany no azo ilazana azy satria efa tena tsy hanavahana taona mihitsy fa na ankizy madinika 2 volana 2 taona efa misy manolana. Za aloha dia afapo amin'ny projet de loi zay lanin'ireo solombavam-bahoaka tamin'ny 2 février farany teo zay adopté moa zany izy dia ny fanomezana sazy ho an'ireo mpanolana zany na ny castration chimique zany na chirurgicale zay midika fa izay zany no sazy namenandreo mpanolana ireo. Misy moa ny ambaratonga ny zay sazy zay ho an'ny ankizy tsy ampy taona sy ireo izay efa feno taona. Mahita fomba anankiray zany zay ahafahana mampihena mitany zay fanolanana izay. Tena efa mahazo vahana ary manerana Madagascar izy io ary saika isan'andro mahita isika an'izay trangana fanolanana izay. Na lehilahy io na vehivavy io misy ihany izay tranga fanolanana izay. Fa ny anahy zany zavatra tiako tsindrina am'izay raha ohatra mbola misy ny minia manao an'izay. Satria ny zavatra misy am'izao zany andrasana ny fampiarana an'izay lalàna izay. Ny resaka castration moa zany chimique na chirurgicale. Chimique moa zany dia ny famonoana ireo fitsiritana aranofo amin'ny alalan'ny fanafody dia ny chirurgicale moa mazava ho azy fa nesorana mihitsy ny taova zay mahatonga ny mahalehilahy hitsangana. Tsara zay fa raha mbola misy ihany ny minia manao za aloha raha ny hevitrako manokany dia aleo averina mihitsy ny condamnation mort satria mampalahelo mahita zaza 2 volana 2 taona anaovana toetra feno abibina manao an'izay. Ny olana koa indraindray atsika diso miatra loatra, miatra lasa indraindray lasa ohatrany efa lasa adalàna koa le izy satria tsika matetika mahita sazy enjana zany ampiarina amin'ny olana anankiray dia tonga de manome tsiny, tonga de malahelo koa indraindray hoe ahoana ny tsika de efa tsy mijery ny resaka droit de l'homme nefa aza adino tsy vitsy amin'ireo vahaolana no maty. Efa anaovana toetra feno abibina dia mbola vonoina ihany koa mavesatra zay raha ohatra ho an'ny fianakaviana zay efa nandalovan'izay. Ngambany ho an'olona zay mbola manome tsiny hoe mafy loatra le sazy raha ohatra ka io sazy io na miampy famonoana mihitsy zay le condamnation mort zay nilazaiko teo ninona ny fomba anaovana azy fa kosa fa maizana mafy mba tsy verimberena an'izay tranga fanolanana izay fa tena lasa lavitra loatra mampalahelo mahita an'ireo ankizy na lahy na vavy hiaran'izay fanolanana izay sy mba tanteraka ny hoavy ny olona io ary mijaly izy mandra-pahafatiny. Donc amiko manokana tsy tokony asiana indrafo na antra ho an'ireo olona zay mavandoza mavita manao an'izay fihetsika feno abibina izay. Zay moa zany zavatra pozitiva dia tsy maintsy ataontsika zany ny ankasitrahana indrindrandrindra ny fitsarana ampiarana an'izay faran'izay malaky mba ahafahana mampiena na mamoana indrindrandrindra an'ity resaka fanolanan-jaza ty na fanolanana ty eto Madagascar fa tena mahamenatra saika atao kilalao. Tsy fantako inona ny antony fa tena tatoato zay dia tena nahazo vahana. Zay moa zany mahakasika an'iny fa ny faharoa moa zany ho anareo solombavam-bahoaka manipy ihany koa ny tenanay dia mba tokony jerena manokana koa zany mahakasika nyty resaka fangalarana maso ty. Ty fangalarana maso ty zany raha jerena avy aty amin'ny faritra ina moa ty faritra Melaka Menabe Antsimo Andrefana Androy dia hitanao fa tena mahazo vahana dia mahazo vahana zany io resaka alatra vongamaso. Mbola tsisy angambany ny sazy mifandraika amin'izay nefa lasa efa isan'andro misy manao an'izay ka amiko manokana dia zay
io misy ny lalàna zay manao hoe maso solomaso raha olona pino de malala zay maso solomaso ary ny sofina solony sofina sy ny sisa marary zany marary ho an'olombelona mba eritrereto ianao tsy misy anesthésie tsy sinona fa de sorona vongamasonao misy moa velona ary misy maty fa hita fa tena abibina tanteraka angambany no azo ilazana ho an'izay olona mpanao an'izay ka tokony jerena ihany koa ny ametrahana lalàna manokana ho an'ireo tsy ny zazavarira ihany fa na olona tsotra koa zany amin'izao fotoana izao de efa iaran'izay fangalana fakana maso izay ka eto zany zao de manipy ihany ho an'ireo namana zany mba ametraka tolo-dalàna mahakasika an'izay ho famaizana ho an'izay olona zany na manao na mpitsokombakomba amin'ny resaka fanesorana vongamason'olombelona izay ninona ny antony ampiasana azy zay tsy afaka ilazantsika mety na tsy mety ny zavatra anankiray fa amin'ny kosa de ny fampiarana ny lalàna ihany mafy izay no mahatonga ny olona zany hiemotra amin'izay resaka fanaovana toetra feno abibina izay maro moa zavatra teo teneniko manodidina an'izay fa aloha ajanoko fa ny anahy fotsiny milaza aminareo ny lalàna rehefa miantra zany mampiary fitsarana ka tena tsy misy kolikoly miena ny fanaovana ratsy matahotra ny olona ratsy rehetrarehetra fa tena mahavoasazy ary ampiarina ireo zavatra zay lazainy lalàna ireo tsy tena tsy aritra fotsiny lazako tamin'izay nipetraka tany amin'ireo firenena arabo maromarina kokoa tany Arabia Saoudita za milaza aminareo efa ho 10 taona zany nipetraka tany tsy nisy kana viol na ny ankiray tao anatin'izay 10 ans zay satria mahafantatra tsara anao rehefa manao viol zany fasana no miandry anao tsisy masazana ohatran'izay koa ny resaka famonon'olona na fakana voamason'olona izany fanaraka amin'izany sazy fanaraka amin'izany de fasana tsisy resaka famindram-po amin'io fa de milamina ny tany sy ny fanjakana 10 taona mipetrako any tsy naheno resaka hoe viol na resaka fakana maso na famonona olona antsitrapo tena hoe ankitsirano anao mamono olona raha ohatra moa tsy fananina le izy misy ny sazy hafa mifanaraka amin'izay tsy tonga amin'ny resaka famonona fa raha fa hoe fananina zany ohatra ny amin'izao mirongatra ihany ny kidnapping raha ohatra ka tratra amin'izay kidnapping zay zany tsy misy zavatra azo resaina zany fa fasana miandry anao rehefa manao zavatra ohatran'izay ka tsy tokony alahelo isika satria ireo olona ireo de efa tsy mitovy amin'ny fisainan'olombelona tsotra fa tena hafa tanteraka ka raha ampiarina amin'ny lalàna zany tsy tokony hisy hiantra koa isika vahoaka satria marary izy io tsy fantako angambany hoe mbola tsisy namana na fianakaviana niaran'izay zavatra izay fa raha nandalo ao amin'ny olona akaiky anao angambany mety ho entitra anao ilaza hoe ampiaro amin'ny lalàna zay faranenjana ho an'ireo mavandoza fa tena mijaly ny vahoaka ka izay moa zany no zavatra teko lazaina eto ampina izy io kidnapping zany mbola tsisy lalàna koa zany mafy koa zany mahazo an'ireo mpanao azy mpangalatra vongamaso tokony enjanina ihany koa mba ahafahantsika miaina tsy marina zany ny filazana fa hoe miamahantra atsika de lasa manao foana non tsy marina zany rehefa ny olona mahantra tsy midika zay ny saina koa zany very na ny fanahy very fa io afaka miaina anao arakaraka ny possibilité zay misy anao zay ny fahaiza mionona fitezana zay fahaiza mionona zay fa raha vitatsika no mitandrina an'izay zany milamina foana atsika ary raha vitatsika koa mampiatra ny lalàna koa moa zany araka ny tokony ho izy milamina tsara koa zany ny firenetsika indrindra fa ny fandriam-pahalemana zay mampijaly atsika amin'izao fotoana zay fampiresana zay ngambany no afatra avy aty aminay mampirisika an'ireo solombavamboaka izay solombavamboaka atsika mba ametraka koa zany tolo-dalàna mahakasika ny resaka kidnapping de ny resaka inona moa ty fangalana vongamason'olona koa amin'izao fotoana zay fampiresantsika efa mahazo vahana ampiaro sazy apetraro lalàna ampiaro sazy fa mino hitondra filaminana amin'ny firenetsika izay zay moa zany ny hevitrako manokana raha ohatra ka ilaina dia azotsika atao mametraka commentaire eo ambany fa raha sitrapoko dia ampiarina amin'izy ireo ny peine de mort satria zay ihany no lalana ahafahana manakana ny tsy fandriam-pahalemana moampapa na ohatran'izao ny peine de mort tsy voa zao no misy
efa tany na reo mpaminantsika reo zany reo profeta rehetrarehetra napiatra an'izany peine de mort izany ary mbola betsaka koa ny firenena koa mapiatra an'izany eto ambonin'ny tany tsy hitako izay olana amin'izay fa isika zatra loatra miantra olona mahantra be fiantrana miantra foana atsika nefa le olona tsy manjary manao ny ataony ihany marary ny andalovan'ny zany resaka fangalana vongamaso na kidnapping zany na zaza menamena tratran'ny viol zany ka tsy hitako aina io mitovy tsy hoe ny olona velona ihany no rovantsika fa ny maty koa manana ny zony koa ka tsy hitako ny olana raha ohatra ny olona mavita famonoana olona feona bebena ohatran'ireny hiarany lalàna mafy de mafy ny maty mitovy fa tsy hoe ny velona efa tsy manjary no hiantratsika miantra azy tsika malahelo azy tsika manana inakinaka amintsika fa velao hiatra aminy lalàna fa rehefa maty koa izy nanao an'izay fomba ratsy zay ny adinotsika koa io andro ray fotsiny io de fa adino ny mpanao ratsy firy moa ny olona tratra mangalatra na mamono olona hiarany fitsaram-bahoaka aiza reo zay adino ka mila zatra tsika mahita zavatra ohatran'izay fa io ange ny fanasazina mafy any anakanana ny olona hafa koa mety anao zavatra mitovitovy amin'izay rehefa mpiarinao ny lalàna mafy be mazava ho azy matahotra ny olona zany anandrana anao an'izay zavatra tsy mety zay moa zany grosso modo ilazako an'izay fa ny fandikan-dalàna rehetrarehetra zany mendrika andraisana fepetra mendrika sazina zay manao azy fa zay ihany ny lalana ahafahana zany mitondra firenena ao anatin'ny fiarahamonina vanina tsy misy raorao ary mandrosotsika rehefa milamina ny tanàna fa tsy reo zay nanao famonoana olona ihany ny crime ohatran'izay ihany no sazitsika fa na ny mpanao corruption avolenta ireo zay olona mangalatra ny repirenena manodikodina ny fananam-panjakana sy ny sisa ireo mendrika ho sazina sazenjana ihany koa satria reo no rangory fototry ny fantrany fanjakana tsy fananam-bola ny fanjakana ainsi de suite zay moa zany no afatra vety amiko de mba tiako zany mba ohatran'izay koa zavatra ifampiresantsika makasika ny fiainatsika amin'ny ankapobeny fa tsy variana tsika miresaka zavatra mety tsisy ilana azy fa zao zavatra zao tena miantra manaina ho antsika praitanindrazana tsy ankanapaka fa de zay moa zany fa misaotra atsika rehetrarehetra nanaraka